46e édition Copa América manomboka amin'ny le 15 juin ka hatramin'ny 7 juillet atao any Brésil izy amin'ny tindray mitoraka ity tamin'ny farany teo izy tany Chili dia mahafaly anay no manolotra ny mpanjifan'izay tournoi zay équipe anaky 12 ny ifaninana ao anatin'izany a dia mandray anjara amin'io ny kalaza eran-tany amin'ny baolina kitra ny Cameroun zay efa fantatsika moa zany en direct izy io amin'ny chaîne Star Times World Football chaîne numéro 254 izy raha amin'ny DTT raha amin'ny DTH izy satellite chaîne 245 mandeha en direct ary misy ihany koa rediffusion ho an'izay tsy maharitra ny lera fa ny leran'izy io somary ohatran'ny alinalina ihany efa mahazavatsika moa raha Copa América raha ny partie any Amerika iny dia alinalina no mandeha horesiko fotsiny ohatra hoe Brésil sy Bolivie zao amin'ny 15 juin manomboka ny lalao dia amin'ny 3 sasany maraina eto amintsika kanefa ny zahay efa nitsinjo an'izay ihany koa dia misy rediffusion indroa afaka arahana zany ao anatin'le andro aorian'ny andehanana iny dia afaka manaraka ihany isika rehetra ka manasa ny mpanjifa Star Times anaraka ny tournoi io fa eto amin'ny Star Times ihany no isy amin'izay tournoi Copa América.